L'actu du jour. Salut daholo nareo. Misy fanonganam-panjakana konokononina izay ao anatiny fanirikisoa. Le fanonganam-panjakana ataonareo problème anareo any iny ary izay nirinay diaspora ty. Fa le inareo hiaraka amin'ny fanirikisoa, hiaraka an'io vehivavy ratsy vitana io vehivavy manipulatrice PN io, pervers narcissique anaran'izany. Io vehivavy mpanao abus de pouvoir io, corrompu io mbola irahanareo hanonga-panjakana. De lazaiko anareo fa olona tsy valahary nareo. Eny koa ny teny hoe tsy vola ny tadiaviny, 7 millions d'euros mandehandeha any, vola ny tadiaviny. Ary anao azay hatramin'ny farany izy, anjaran'izay olona hoe etefany ty resako ty mi-anticiper ny fiainany ihany, on s'en fout. Vola ny tadiaviny ozy izy le olona andresaka anaty eo, de ampitsoahany izy ary sisy arakaraka. Zany no fiainanareo zany. Olona tsy reveniny manko, za conseiller an'io voalohany tato pour de nareo zany zavatra ataonareo. Tsy problème amina le izy fa nareo mihitsy ny tena olona ratsy loha. Ny atao no hita ho hitantsika eo ny farany. Zay, ny ilaiko zay diaspora tsy mila mifanirikisoa ny manonga-panjakana fa tsy nareo a Madagasikara milelaka vody, mila vola, mila zao. Zay manana ny ekipanay, zay manana ny miaramila anay sy ny sisa zay tianareo rehetrarehetra na gendarme na inona. Fa tsy mila miaraka mifanirikisoa. Fa rehefa vitanareo miaraka mifanirikisoa moa izy, atao fa nareo nge Madagasikara. Zay konko ny ilaiko ny andehanany any amin'ny Sistosy any, tsy mila midimiditra amin'ny afera Madagasikara tsony. Fa zay fotsiny, androany mety hoe frustré, fa ny ataoko fotsiny efa tsy eo tsony izy ny ataoko ao anatin'ny saina de mionona zaiko, c'est bon pour moi. Mety sosporo fotsiny androany eo miara-miasa aminareo, stratégie anareo le izy, planina anareo le izy. Fa le fomba fanaovanareo politika hoe olona reo vahoaka 30 millions na mpandriny adrisa hoe isambotra andrakoty, isambotra andrabe, amierina ny arena andrakota, amierina reo zany lalovinareo ohatran'izao, nefa zay mba miezaka mandeha amin'ny fahamarinanay. De ataovindray hoe resa-boly maketsy makeroa, zay na mahazo vola zany na tsy mahazo vola, tsisy problème. Fa no avy le Madagasikara ny jerena. Amin'ny vahoaka 30 tapitrisa, maty mosary, miaina anaty loto, miaina anaty tsy fahampiana, aretina rehefa tsy voatsabo de maty, mpianatra tsy mianatra, ny sakafo mila tsy ho hita, ny hofatrano mila tsy rotorotom-piainana eto sy eroa. Nefa fa Madagasikara manankarena. Le olana de zay. Nareo hiara-iasa mifanirikisoa hanonga-panjakana. Be anjara zay olona etefany ty zavatra ty zany mi-anticiper amin'ny fiainany any oza, de zay zany loha le izy, zay ny zavatra iango androany, hanonga-panjakana mifanirikisoa. Zay cinéma daholo io ataony mody mitory any Antoine Rajerson député io, cinéma daholo io mody miresaka amin'ny chic-teny sy mody io sy teny io koa aloha am'le resaka hoe mpanohitra mandrakizay, de zay mba ho hitondra eto mandrakizay. Aza manofy. Jereo tsara fa izy bomba hipoaka rehefa aveo hoe izy namono an'le rangata amin'le nody alina iny. Tsy tadidiko le anarany iny. Fa zao fotsiny ataovy tafavoaka fotsiny tsy arakaraka io fa nirikisoa io. Zay fotsiny. De raha ohatra nareo ka manavoaka an'io fa tsy arakaraka ny newsna rehetrarehetra mitambisatra aminareo amin'ireo vahoaka marobe makahalana io. Sy zay lalovinareo tamin'ny resaka politika maloto rehetrarehetra sy manipulenareo. Za tsisy dikany amiko na tsy hody a Madagasikara mandrakizay ara mandra-pahafatiko Je vis ici et je meurs ici. Mazava, tsisy rarahiko an'izay mihitsy. Aty za miasa, matory, mihinan-kanina, mi-voyage, vacances et tout, sakafo et tout, zay tiako rehetrarehetra. Ko inona ny andehanako tato problème any?
Izay olana nanaraka anahy nanomboka 2022 nefa mahafantatra hoe efa nahitsako teo hivato alohan'izay hiakatra tao anaty roplanina ny loto tongotra sy ny problèmako rehetrarehetra ka zay tsisy tombotsoko ny andeha a Madagasikara. Rehefa lalovako andreo vahoaka manitra matapitra andreo mahatonga ana manao an'izao misy fo dikan'izay misy fo nareo zay re olona zava-misy ka ho hitantsika eo hoe ateza jusqu'à 2027 ve ty fitondrana ity sa anala ny fanirikisoa ve IPRM sa ahongan zareo eo de anjara zareo zay fa zara fa mahita zavatra teny anareo misy resaka pénitentiaire le pénitentiaire ho resahako de za rehefa mahita zavatra mampalahelo anareo alefan'olona ato aminato misy hoe resaka TVM zao de misy hoe resaka radio apetapetako zareo média ny avoloa ato misy resaka jiro sy rehefa ho zavatra mikasika anareo de ataoko ato foana satria zay za milancer any alerte rehetrarehetra ako lanceur d'alerte ako ataoko foana fa raha resaka reo zay fanarahandreo any ataoko foana zay zavatra ataonareo zay fa manaraka indray aloha no anzay ataonao zareo aloha fa izy mifampinany emany eo de zay iantefan'ny alaherontsika fotsiny no mizaka mivoaka mandrak'izay doriamena hatramin'ny taranany tsy vambanina zay androany izy mody manao fitafiana tsara ivelany sisisa fa ny taranany any farany ho hitanareo tsara fa tsy ho tafavoaka mandrak'izay doriamena zay décourage tsika mana te halala marina sy te hafantatra marina tsy miteny compte fake tsika tsy miteny olona pour andreo tsy miteny olona tsy tia teny-dratsy tsika fa zay olona mihaino anazy zay manaraka anazy sy mihaino lazay koa ny teneny resahako ato zay tsy tia teny-dratsy any tsy problème atsika zany avelao izy tabataba zay va mirary soa daholo bonne journée. L'actu du jour.